Raha tsika mandalana eo moa ny tonindrara iny fa atahorin'ny didim-pitsarana izay navoaka iny koa manoloana ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ho didy Ambatondrazaka ao dia tsy maintsy abodiana ireo Sri Lankais valo mirahalahy mpividy vato sarobidy ao an-toerana ao. Eo ampiandrasana ny antota taratasy rehetra mifanandrify amin'izay moa ny tompona ndraikitra amin'izao fotoana izao. Efa eto Antananarivo ireo Sri Lankais valolahy izay mpividy vato sarobidy tsy ara-dalàna ho didy Ambatondrazaka araka ny vaovao avy amin'ny polisy pirenena. Izy ireo izay voaroaka hiala eto Madagasikara eo ampiandrasana ny taratasy ahafahana mampody azy ireo ny eo anivon'ny polisy pirenena hoy ny tale jeneraly ny polisy pirenena. Ohatra amin'izao dia androany izy nitonga eto Antananarivo nampian'ny polisy gendarmerie aminay aty zany fa ny feo mbola eny zany dia hoe expulsion zareo ka mbola hoe moa misy tsy misy arrêté d'expulsion sy sisa dia mbola miandraizay zany dia passeport sisa mbola any tafa mbola any Ambatondrazaka dia miandry an'izay zany zay sy miandry an'le taratasy afana amin'ny expulsion. Raha tsy ahivina araka ny didim-pitsarana mivoaka tany Ambatondrazaka ny volana martsa lasa teo dia sazy iray volana tranomaizina sazy miantona ny azon'ireo malagasy enina ary no ahafahan'ny fitsarana malagasy noho ny fisalasalana ireo teratany Sri Lankais valo izay voalaza fa mpividy vato sarobidy tsy ara-dalàna. Andrasana araka izany ny fampodiana ireo teratany Sri Lankais ireo.